Miarabanao manaraka ny fandaharana eto amin'ny MBS amin'izao fotoana izao ny fandaharana Ahoana Marina no arahanao izay iarahanao amin'ny sampana fampalalam-baovao ny MBS. Isan-kerinandro dia misy ny lohahevitra vaovao hoentin'ny mpanao gazety. Ka ho amin'ity herinandro ity ary dia mahakasika indrindra ilay raharaha niteraka resabe tao anatin'ny herinandro maromaro no hoentiko aminao. Dia tsy inona izany fa mahakasika ilay fampindramana, fampanofana tany ataon'ny fanjakana malagasy ilay orinasa avy ao Abu Dhabi dia ny orinasa Elite Agro LLC. Ho asaiko ampanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany satria antenaiko fa mahalenanao tokoa ity ho resahantsika ato ny mahakasika ilay fampanofana tany sy fampindramana fa ho resahantsika ihany koa ny mahakasika ilay tany ao Bamangoky. Koa manasanao ampanajana ary anaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Bamangoky, ity io toerana niteraka resabe eto amintsika io amin'izao. Tany 9 hektara amin'io tany io no omeny fanjakana maimaim-poana ny orinasa vahiny iray avy ao Abu Dhabi, Elite Agro LLC. Omena maimaim-poana tokoa satria tsy fantatra mazava ny fifanarahana teo amin'ny fanjakana malagasy sy ity orinasa ity. Ny ministry ny serasera sy ny mpitondra teny governemanta raha teo milaza ato amin'ity fanehoan-keviny ato amin'ny Facebook ity fa tsy misy resaka fampanofana na famarotana tany ity resaka ity fa fampindramana no atao. Omeny ilay orinasa vahiny ilay tany ka ilay orinasa ny mamboly eo avy eo. Tsy fananany malagasy fitaovana no antony hanomezana azy ireo ny tany satria izy ireo manana fitaovana afaka hanajariana azy. Tadioany nanenjehana mafy ny filoha Marikaravalomana toy izao ny taona 2024. Raha saika isy fifanarahana teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny orinasa Daio. Mivarotra tanindrazana maninona ny tsy omena ny gasy ny tany dia ny gasy no manajary azy Tena ahoana amin'izao no lasa fitiavan-tanindrazana izany? Maninona no atao hoe fiantohana ara-tsakafo? Mitovy izao ihany anefa ny fifanarahana, samy omena ny vahiny, samy ambolena sy hajariana avokoa. Dia maninona ihany koa no tsy omena ny gasy amin'izao ary ilay tany dia iantohan'ny fanjakana ny fitaovana hanajariana azy? Toy izao indrindra ny fanazavan'ny filoha teo aloha Marikaravalomana mikasika ity tany ao Bamangoky ity. Averiko ny mandeha ity teny ity, tsy mbola mifanaraka tamin'ny Daio mihitsy raha izaho. Marikaravalomana présidentin'ny République malagasy tamin'ny fotoana izany. Marina ny resahako. Tany niveau ministre na tany viana tany fa izaho mbola tsy mety izany Daio izany. Faharoa, tsy mifanaraka tamin'ny arabo ary mbola tsy niresaka tamin'ny arabo. Zay zany zavatra resahana. Satria miverimberina foana io. Zany laza hoe ho fantatra hoe marina manaraka, zay zany marina. Ary mbola veriko marina fa mbola tsy niresaka tamin'ny Daio mihitsy ny mandeha. Taty aoriana avy nahita hoe nisy fionana izay nionana tamin'ny ministèren'ny agriculture na ny ministèren'ny fanajariana ny tany tsy fantatra. Fa za tsy mifanaraka taminy. Fantaro fa ny lemaka i Bamangoky dia lemaka lehibe tokoa any amin'ny faritra Antsimo andrefana. Nisy ny fampiasam-bola nataon'ny fanjakana malagasy hatramin'izay mba hanajariana io lemaka io ho fambolem-bary ho an'ny tantsaha malagasy. Tamin'ny taona 2020 sy 2020 dia nisy fisamboram-bola tamin'ny banky afrikanina momba ny fampandrosoana na ny BAD, nanaovana tohadrano sy lakan-drano anondrana ny tany ambolem-bary. Vola mitentana 3.5 tapitrisa dolara no nosamborin'ny fanjakana malagasy tamin'izany. Projet de réhabilitation du périmètre de Bamangoky na PRBM no anaran'ilay projet. Ny fitondrana Ravalomanana no nitantana ny vola sy nitetikasa tamin'izany. Tena mahavoka bary tokoa io lemaka Bamangoky io satria manodidina 9 taona isaky ny hektara no vary vokatra ao. Tapitra tamin'ny taona 2024 io tetikasa io. Tamin'ny fifaninanana volovary na ny concours agricole nataon'ny fitondrana Ravalomanana dia tantsaha avy ao no nahazo ny loka voalohany tamin'ny taona 2024 izay nahavokatra vary mihoatra ny 10 taona isaky ny hektara. Mbola nisy tantsaha mpamboly avy ao ihany koa no nahazo loka tamin'ny fifaninanana volovary ny taona 2024 sy 2025. Izany hoe tena mamokatra tokoa io lemaka io. Marina fa anisan'ny fotodrafitrasa tsara indrindra eto Madagasikara no vita ao Bamangoky. Nangataka hafanitarana ny tetikasa ny fitondrana Marikaravalomana tamin'ny taona 2024 na ny PRBM2 ary efa nanaiky izany ny banky afrikanina momba ny fampandrosoana na ny BAD. Fa saingy noho ny fanoganam-panjakana ny taona 2024 dia nofoanana izany. Ny fitondrana rajonary mampianina indray avy eo no nanohy ny fangatahana ary nekeny BAD izany ny taona 2024. Mitentana 7.50 tapitrisa dolara indray ny tetikasa projet d'extension du périmètre de Bamangoky na ny PEPBM. Nisy ihany koa ny fanaovana tohadrano vaovao tao Bevoay izay efa vita soamantsara izany mba ahafahana manitatra amin'ny velarantany azo volena vary.
raha tambatra izany dia mitentina 2 faingo 5 dolara nitrosan'olany ny fanjakana malagasy nanaovana fotodrafitrasa mba hahafahany tantsaha malagasy mamboly vary ao Bamangoky. Ny malagasy sy ny tarana no anohy trosa io. Ny mahagaga dia ny arabo indray izany izao no azo tombontsoa amin'ireo fotodrafitrasa namboarina ny Bamangoky ireo fa tsy ny tantsaha malagasy. Ireo arabo ireo dia amantambonina fotsiny. Tsy lazany intsony moa ny tany omena azy ireo raha toka tokony ireo tantsaha efa ao ireo no omena hanitatra ny tany efa voleny. Ny vahoaka malagasy izany no mitrosa vola amin'ny bady ary mbola handoha vola ihany koa. Dia ny arabo no omena tombontsoa. Tena efa tsy rariny intsony izany fa fanambaniana ny malagasy. Mbola naika izany ve isika malagasy? Raha nanontaniana mikasika ity raharaha ity ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana dia niolakolaka ny valiteniny. Teto dia nanontaniana mikasika ny fifanarahanm-piara-miasa izy dia toy izao ny valiteniny. Tsika ho azontsika fahavitantena ara-tsakafo zany ara-baritra indrindra dia ankoatran'izay fahaizaka ataon'ny fanjakana zany toizana ny famanana ny tontolo-pamokarana tantarom-pianakaviana sy ny sisa sy ireo tetikasa arahana amin'ilay mpamatsy vola mahazatra zany zany toizantsika dia namaritra zany fanjakana hoe ilaina koa fanotarana fanajariana vaovao eto Madagasikara. Namaritra toerana maromaro zany tsirihana hoe aiza mety manana izay fahafahana manitatra zay izay mifanaraka amin'ny fipetrarehetra ara-teknika ara-piarahamonina sy sisa zany. Dia tao anatin'izay zany tamin'ireny fihaonana isan-karazana raisam-pirenena sy sisa ireny dia tsy nitsahatra ny fanjakana ministera zany napafantatra rehetra izay ilay izy dia no fandraisana anjara ny fanjakana satria zareo vola hitondra ny traikefa hitondra ny hoentomanana ny teknika sy ny sisa nozy izy ny fanjakana hoe satria izay ilay hoe mesure incitative hoe fisarihana eny ara fa tsy maninona raha ampiasa vola aty aminay nareo zany hanampy anay dia amenay ampiasainareo ny tany. Tsy ara-dalàna ary tsy nampandalovina teny anivon'ny parlementera ny mikasika ity raharaha Bamangoky ity. Mikasika ny lalàna, mikasika ny fanomezana alalana io moa zany dia tsy mitovy ny zavatra resahany samy mpitondra fanjakana mikasika niny tany omena ny arabo izy fa ty fanontaniana ary tena manididika saina mila valiteny mila valina iza marina les sociétés élite agro business iza no mpikambanao anatiny io ny arabo ny resahana foana arabo Abu Dhabi ny fantatsika any amin'izany Abu Dhabi zany dia tany tsy mamboly zany tsy mamboly vary zany désert be debe zany hafanana tsiromataniny any misy 10 dia 10 degré tsy misy an'izany tanimbary tsy fantany akory tsy mihinam-bary ohatrany hoantsika fa raha hiteny hoe ny Indonésianina na Vietnamianina na Chine ny resana hoe menan'ireo dia ireo mamboly vary mbola azo eritreretina fa ataovy ny mangarahara aloha iza les sociétés so dia anareo ihany ny lasa arabo manao satrosatroka midikodingo eny manarakaraka zany ataovy mangarahara io zavatra misoniavinareo io lazaina fa mbola tsy contrat définitif io fa mbola andrana ty firenena ty tsy atao andrakandrana mena heritaona atao andrana ame ho any vahoaka malagasy mpamboly ny vola anaovany fambolena manaraka zany ny malagasy aloha ame ho anazy ny tany be debe 35 millions d'hectares eto Madagasikara azo amena tany be debe malagasy meo vola izy meo ny semence meo masom-bola izy meo ny zezika izy meo any fitaovana rehetra ilainy malagasy anaovany anazy fa tsy avany zazy dia ampalalao anay solobarobahoaka sy amin'ny antemeran-doolona ampandalovy ao io contrat na io memorandum zay nisoniavinareo io miaraka amin'ny détail rehetrarehetra ho ampafantarinay ny vahoaka izao ke le zavatra misy ao fa tsy ny déclaration ino tsy ny déclaration ino no avoakanareo tsy ohatrany de hoe tsy ohatran'izao hoe iny 60 000 hectares tonga fahalovatena ara-tsakafo etc misy fomba rehetra fa atsika tonga amin'izany famokarana zany fa zao voalohany indrindra aza totofana 1000 hectares nomezanao 60 000 hectares amin'ny vahiny
1000 hectara etsy amin'ny votrimanjaka tanimbary efa volena nandritra ny 5 taona teo. Tsy ny projet anareo ny ratsy fa aza totosana ny totofana ny tanimbary, patrimoine culturel zany tanimbary amin'ny votrimanjaka zany. Fa ny 60 000 hectara omena ny olona any amin'ny misy tantarany maraky ny tenena teo fa ny fotoan'andro ny resahany zay hoe iza no nanao ninona teo amin'izany mpamangoky zany, iza nanao an'ny barrage le dame Matsia iny avy. Nisy ny mikarakara zany ministra atsika tamin'ny fotoan'andro no mikarakara io natonga io barrage lehibe zay niresahana teo io any mpamangoky io. Maninona ny malagasy tsy mba maninona tsy anaovana appel d'offre ary io. Misy malagasy tsy mahavita tsy mahay mamboly vary nga eto. Misy maro ny mpandraraha eto. Ataovy mangarahary io vosikafo di appel d'offre. Dia ampafantary tsara hoe ahoana no sélectionné na ny société io amin'ny toerana io, inona ny tena tianao atao eo. Misy toeran-kafa maro be eto Madagasikara. Fa zay mitaky alefaso any amin'ny antenera pionera sy anteneran-dolona aloha hojerenay za mémorandum zany. Efa goavana be za 60 000 hectara zany. Fa tsy mangarahara ny filazana fotsiny hoe io zay fa manao mangarahara fa ampahalalana ianareo fa misy communiqué avy any amin'ny ministère misahana ny fambolena mikasika ny tany io. Fa ampafantaro ny solombavambahoaka aloha fa ny tena mpamboly tany mpamboly eto Madagasikara ny malagasy ny mpamboly. Tsy manakarama izan'izy izy fa iny ianao ho avy eto raha tena vahiny marina anatin'ny société io. Fa mbola malagasy no andeha ampiasainao sa hiantso olo-kafa koa ianao amboly eo. Zay ny zavatra tiana tenenina androany. Raha ny zavatra tiana ambary maro be ho iaho. Fa ferana ny fotoana satria tsika rehetra mila mahafantatra. Tsy manohitra fe manohitra fotsiny. Fa ny zava-manjoantsika amin'izao fotoana zao io hoaisitsika rehetra. Maro amin'ny mpahay-lalàna ihany koa no milaza fa tsy ara-dalàna tanteraka ity fampindramana tany ny vahiny ity. Maro ihany koa ireo naneho hevitra tsy fankasitrahana mikasika azy ity. Mo teny foana hoe misy an'le lalàna mantsiny etsika le ZES iny. De anatin'le lalàna raha ohatra ka mampanofa tany ianao dia namaka an'le tany tsy fantatro de tsy maintsy mihira amin'le tompony. Na tsy le tompony ary fa misy karazana occupant de fait eo. De tsy maintsy mihira aminy ahoana, tsy maintsy contrat tripartite le izy. Ny fanjakana, ny investisseur sy le olona mitoetra amin'le toerana. Fa tsy tonga de ianao manaonao zavatra am'izao de soniavana de bon mandeha iny tsy zany mihitsy. Tsy maintsy misy étude, misy fifanarana, misy fampiresana de tsy fantatra hoe sûr fa am'izany 60 000 hectara zany tsy maintsy misy karazana ino moa izy. Tsy maintsy misy karazana hoe occupant de fait izy na occupant de droit. Fait zany hoe ohatran'ny olona efa tao efa ela efa hatramin'ny ela zany fa tsy de tena hoe mitombona loatra ny occupation ny matompony azy na occupant de droit manana taratasy izy momba zany. Ka zany 60 000 hectara zany tompoko de indika zany de tsy maintsy misy olona mipetraka ao. Ka tsy tonga de hoe aka 60 000 hectara ry zay de omenan'ny arabo. En plus de ça arabo. Ça tsy hoe je n'ai rien contre les arabes. Non. Fa momba le investissement tokony atao étude le izy hoe marina fa hitondra zao fa ono valipolisy anjato ange ny olona hoe mpamboly tsy manana tany. Tsy manana tany. Manina raha tsy omena tsy capable mihitsy ny gasy. Nga ny cuine gasy. Ny intelligence ny gasy de ambany mihitsy. Ka de tsy manintsy raha tsy omena ny zavatra rehetra, ny fitaovana, ny tracteur, ny inona rehetra anaovana formation, anaovana cadrage, anaovana coopérative, anaovana tsy fantatra. De mahay koa nge ny gasy. Fa nga mila zareo anao an'izany zavatra zany. Satria zareo tsisy olona anao cadeau zavatra ho anao e. Tsisy olona anao hiasa ho anao ka hoe cadeau. Hoe tena hoe ho anao tsisy zany, tsisy. Tsy maintsy misy contrepartie foana na tianao na tsy tianao. Ka noho izany ny malagasy raha ohatra ny malagasy neo sady misitraka izy faly izy fantatrareo zany hoe tanindrazana.
tena zava-dehibe ho an'ny malagasy mihitsy zany hoe manana tanindrazana zany ka raha ohatra ka manana zany le malagasy a tena faly de faly mihitsy izy sady hoe tena hoe tsy matory mihitsy angamany amin'ny alina ozy le mpamboly anankiray raha zao izy nomena tany hoe na de hoe 1 hectare fotsiny tsy matory amin'ny alina hoe tanindrazako io zay le izy de ohatra hoe manitsakitsaka ny zon'le olona tena hoe io zany ny occasion ho an'ny malagasy hoe omena hoe tiany ianao menanao ty omena tracteur ianao omena kibota kely ianao omena masomboly ianao omena faly amin'iny malagasy mahazo an'izany matsiaro any Rwanda ohatra n'izany tany Rwanda mena tany dolodolo ny tany ana rehetrarehetra de misy coopérative misy ina de ny FAO miankadre azy amin'ny fambolena amin'ny fomba fanaovana an'le izy sy ny karazany tafita izy tsika mbola andeha andovola sady ampanankarenana izy tsika tamin'ny Daehomo mety tsy mbola voaeritreritra fotsiny tamin'iny nisy resana tamin'ny président Ravalomanana ka comprendre izy afaka miala amin'io izy fa ty tsisy kalao fa tonga de voilà conseil des ministres fa inona koa mahatonga conseil des ministres anao io zavatra io anga tena hoe compétence ny conseil des ministres anao azy tokony hoe miaraka tao ny tompotany ny teny mamerina foana hoe ny investisseur ny tompotany sy ny fanjakana miaraka mamfandinika hoe ore olona zao natao anareo zao efa vita lesona izy hoe hitondra soa atsika nanao toivakana ihany koa ny fanehoan-kevitra teto amin'ny tambazotra tserasera Facebook maneho tsy fankasitrahana ilay fifanatrahana mifanimpaka raha teo ihany koa ny fanazavana avy amin'ny governemanta ny iray milaza fa nivokatra de vidiny fanjakana ary isy ny ahondrana ny hafa kosa milaza fa ho an'ny fanjakana malagasy aloha fa tsy misy ahondrana zany de inona zany ny tombony ho an'ilay orinasa aiza misy orinasa hamatsy vola izany ka tsy hitady tombony ho azy ny avian'ny fifanarahana raha teo fa baraingo hoe tamin'ny fomba ahoana no nisafidianana ilay orinasa de izay no mamarana ny fandaharantsika ho amin'ny androany antenaiko fa nanampy bebe kokoa anao mahakasika ny raharaba mangoky ity fandaharantsika ho amin'ny androany ity isan-kerinandro tahaka ny efa nolazaina tany am-boalohany de misy hatrany ny loha hevitra vaovao entiny namana mpanao gazety de izay aloha ny mamarana ho amin'ny androany misaotra anao ary nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko